manokana ny filohany fanavozana colonel Mikael. Ny fanavozana tsy raha natao fantany. Matoa magnavao dia miala amin'ny ratsy na miala amin'ny tsy mety mba hoentigna amin'ny tsaratsara kokoa. Dikan'izany ministera tsiraikiraiky ny raha tsy mety jiaby taloha dia havoziny mba ho tonga amin'ny tsaratsara kokoa. Eto man ministera tantaniko dia ministera ny raharahantany fananantany. Mahatanindrazana ny tanindrazana dia zay tany zay. Tsapa nefa fa misy olana io resaka tany io. Ao ny miady sampihavana, ao ny miady sampirentanana, ao koa efa komanso very mihitsy ny tanintsika gasy lasa ampelatagna ny vahiny. Ka matokisanareo araka ny teny monsieur le député teo fa toko maharitry tagno araiky eto ho voavahantsika io resaka satria zahay zao araka ny voalazany mpanolotro teo efa nampandritany. Za tsy haiko miasa tapa io. Za kofa magnano hatrany farany ary tsy matahitry fandrahonana, tsy matahitry resaka kolikoly ary tsy mipody fara fa tsy maintsy mandeha amin'ny tanjona zay tratrariny. Zay fomba fiasako. Atsikarambo mafy zay e! Tagnatin'izany fomba fiasa zany mizahagna ny raha tegna miteraka olana ara-tany. Tao agnatin'izany fitovolagna zany efa maro ny voavaha, maro ny andalam-pamahana. Ny tagny Ranomafana araka ny teneniny monsieur le député teo, commune ray manontolo tsisy tompony ologno satria mbola misy raha namatotro azy. Ny vahanay zany efa natolotro ny fokon'ologno ray manontolo 122 hectares. Tao Majunga 190 hectares igny Amborovy Betamanga jiaby igny mbola voafatotro ny ologno ny vahagna nandeha natolotro ny fokon'ologno jiaby Majunga. Ary eto koa mazany déclaration maventy zay resahiny ho rentsika jiaby ho rentany ho rendanitra fa ny vidiny tany agnatin'ny opération ODOC titre faux B sahala am'le zaraigny eto aiza moa le commune Ambatorihesta ary niady tanimbary jiaby agny ambanivohitra zay hoentanigny anareo handrefizio mba tsy hisy niady tany dia 5 ariary na 10 ariary ny mètre carré. Zay zany vidiny. Ariary 10 zany ny metatra toradro. Zay. Raha manana tanimbary zany ianao 1 hectare. 1 hectare zany 10 000 mètre carré dia 50 000 ariary na 10 aligny zany vidiny tanimbarinao 1 hectare. Donc vidiny labiera folo mahazo tany 1 hectare. Antsika nefa magnano fety mibatabata kazo dikan'izany mahazo 2 hectare igny kazo raiky. Zay lalahy tsy mahavita tany 1 hectare azy manambady fa efa mora be zany, tsy mahavelon-tegna. Ka ezaka ataon'ny fitondrana fanavozana zany ary reto titre ho zaraigny reto aminareo agny Ambatorihesta dia ariary 10 ny metatra toradroa. Raha tany 1000 mètre carré dia 5 000 ariary. Zay 10,000. Mora zany, mora. Ka tsisy moatran'izay. Ary amin'ny standard de service
fanatsarana ny asany mpiasa ny domaine stopo dia ho atao petadrindriny ny vidiny tany jiaby. Fa nanova zavatra be teto amin'ny firenena. Daoary, antso manaraka efa vonona. Miarahaba tompoko. Daoary. Salama tompoko. Voalohany indrindra fanontaniana perako amin'ny Andriamantora Velso. Sy marina zay le fitenandrom-pirenena raha iny ny antony tinaovana fifidianana filoaboka. Mila vola zay zany sa iandry avy any amin'ny communauté internationale. Isato zany le raha tena manady aty tsara ianao. Fitenandrom-pirenena. Eto tany eto amintsika misy mpanjaka no mako miteny hoe mpanjaka. Misy mpanjaka ary reo fa atyelany teto. Mety takatra koa ambany teneniko. Salama tete manana tany beny korondany sy reny tompoko ny mpanjaka fa zavitanja midina pasohana ohatrany doble izy. Manao ohatrany hoe resy le bariaty ka tsy apy le fanomanana e zao de ohatran'izany foana ve ny ainana amin'ity tany ity. Amiko tsisy kosa. Marina ny tenen'ny olona poloko ty mba fa nahatsiaro tena ena tamin'ny fotoana tamin'ny TFKM tsepy 91 reny safi. Atany amin'ny fiangonana mihitsy nandeha ny komity. Fa zao mbola zao any vokany. Hitako se tena vaolana tena maritsy. Ny amin'ny hoe ny fikaonantom-pirenena isy ihany ve manao zay ampisy azy mihitsy tsika e. Ary de zao tsika tonga amin'izao dingan'izao etsika ny FFKM mariana zava amintsika ny fandehany. Ary de mitaona tsika menaka avy mihitsy ny faharoany amin'le hoe fokotany mialatsiny kely amin'le miantso le fokotany ity fokotany ity tompoko de piasan'ny distrika fokotany ankehitriny io aloha. Ny antenaitsika raha mandeha fikaonantom-pirenena de mba hahatonga ny fokotany hoe olona fidim-bahoaka anteny meram-bahoaka fidin'ny fokon'olona zany ny hitondra ny fokotany zay ny antenaitsika. Ary ny ao anatin'ny fikaonantom-pirenena aza fangaro mihitsy fa tsy le filoha-pokotany le sefo-pokotany moa filazana azy le sefo-pokotany tendreny distrika akory no ho lehibe ny fikaonandoha pokon'olona azafady fa ny fokon'olona no mifampatoky sy manendra n'izay mpitondra-teniny ao anatin'io sy zay hitondra ny fivoriana. Hatreo ny azoko lazaina fa ny FFKM hanome atsipiriany ny amin'ny hoe zao avy ny ataonareo isa-pokon'olona amin'ny fitondrana ny fivoriana. Samy hafa mihitsy zany. Averiko hafa izao fokotany zao zay hoe tsy ho fidina fa tendrena piasan'ny distrika io. Ny tena zava-dehibe tokony atrehantsika an'io ary ohatra bako tsika tsy ho tezitezitra fotsiny amin'ilay fokotany tendrena. Araho maso ary jereo mihitsy fa zao tsika miteny zao de efa misy ny vondron'olona na tokon'olona bobobobo manesika ny azy anaty lisitry ny mpifidy ary manao zay anadinoana ny hafa zay efa fatany tony tsy hifidy anay zao tompoko zany de efa misy tandremo zany any amin'ny fokon'olona any amin'ny fokotany ary de mba araho maso ny sefo-pokotaninareo. Eny ary antso manaraka ary salama tompoko. Finaritra amin'ny Ferolansy ray aman-dreny a. Eny ary. Araba. Allo. Eny tompoko. Arabo. Ay, le omba afavy namoaka omba io e. Zay zany mpapatatra. Fa izao fotsiny zany zany zavaka tsotra sady ny olombelona zany de vatana saina sy fanahy. Mankasitraka. Eny tompoko. Eny ary. Zay mihitsy moa le izy. Vatana saina fanahy ary koa firenena miara-monina de manamboatra fiarahamonintsika zao io ampilamina fanahin'ny olona ary ahafahany velatra raha-batana. Antso manaraka raisina indray ary salama e. Eny tompoko. Misaotra zokobina indray fa tialoty mialatsiny président tena averinao foana le hoe ranomasina valapariako samy manana ny fomba fijeriny marina fa za tena apetraksika amin'ny tantara za tena manaiky an'le zavatra eritreretin'le andenam-ponomerina ny teneny vitan'iny mission nanambady foko rehetrarehetra iran'ny Madagasikara izy ary zany no mahatonga n'io fédéralisme sy any eritreretiny sasany mivery seza sy any io
ho atao hoe toam-piadinany tsy afaka miady ny gasa raha ngafo efa mifangarongaro ary nareo ray aman-dreny mihitsy ny tena manao zao hoe fady ary nany ankizy raha mifankatia de mbola hoe fady fa zao ny tantaran'ireo tsy mila verina zany ny tantara aza apatsahivina ny ankizy ny tsara apatsahivina azy zay mampiray atao fotoana tsy lanina am'izany de anankiray koa le hoe nyvalam-pariako zany ny tinitenenina hoe tsy hoe manjanaka aza raisina am'le manjanaka fa lasa tezitra ny any amin'ny sisiny zay indrindra mako tezitra ny any amin'ny sisiny mbola zay mihitsy zay mihitsy marary ny rehetrarehetra rehefa hoe valam-pariako jery samy hafa angamba de zay ngamba fa tena ty radio nareo olona tongon'olombolo tena zay moa fa samy teniny any de ny anankiray le ararotina zany maha FFK mamitondra an'io za manokana tonga de manana fanantenana fa izao mahomby io raha ohatra ny FFK maka tena mampiaritra ny boky teny fiainana de ampiasainy zareo efatra zao ohatra zao hoe rehefa mandeha fotoana andoam-pirenena de mba angatahako mba soratany ringeda be hoe zay tsy nanota tamina aoko itorabato azy raha izay sambatra ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra ampiarina le boky teny fiainana zara raha mireny io de amiankina amin'ny FFK mary olombelona ihany fara mampiatra le boky teny fiainana io de ikeky io de lasa afabaraka le vivany zay fa de mirary soa mifanakalo hevitra moa tsika momba ny andrenam-polomerina aloha de tiako lazaina hoe narary ny fanjakana hafa izay fireharehavana zay ka ankehitriny rehefa mahita ny any amin'ny toerana misy azy tratraoriana amin'ny fandrosoana de mbola misy an'izay loloboky zay le tiako lazaina amin'le izy fa fotoanany fanitaram-panjakana sy fambabonany tany manodidina moa reny tamin'izany de mandraka ankehitriny de verina hoe ity fahefana mitangongo aty amin'ny fitondrana atapony ity ampitovizin'ny olona koa amin'ny hoe fitondrana ataon'ny merina Antananarivo tsy mitovy fa le centralisme zao ny olana amintsika décentralisation teny-mbazaha moa ty zany hoe ny anana ny faritra ny fahefana mba ho masy mandidy amin'ny fitondrany ny tenany izy eo anivontsika menakavy zay no fanitsiana ho amin'ny repoblika vaovao miantso manaraka indray ary ento manampikely ny tiako tenena teto hoe tsy ilaina akory ny me fitsipika le intérim anatetezamity fa milazain'le rahalatary aloha hoe rehefa inona ty rehefa materitreritra zay mantsy le hoe tsisy moral immoral fa ny olona rehefa manana moraly mandeha ho azy zany surprise tamin'ny rehetrarehetra ny fanambarana tamin'ny septembre iny hoe refondation tsisy nieritreritra n'iny kosa aloha tena alao tsika iaiko fa tsisy nieritreritra n'iny jiro sy rano mba nieritreretany zay nieritreritra manana moral le olona zay zany tiako tenenina fa tsy hoe tsy ilaina akory ny fitsipika fa na eo ary ny fitsipika fa rehefa immoral ny olona de ohatran'ny sepa hatramin'izay setanareo eny manahoana efa misy antso vonina indray manaraka raisiny anao ary miaraba tapoko eny ary verina kely fa lazainareo fatilety le fifandraisana ratsy be mety le izy teo zao mety zay zao mety izy zay dao ary eny ary antiko ambanao de eo amin'le fanetetena le fotoana zany mba amangatahako masitso satria ny takiko zay de zao tokony ametony fa imbahoaka zaho amanoana io tsy haiko na hoe tsy mombanareo tena ny teo iaby verina hoe tapiko zay zay ny antoko azavaina satria le iny zany aminy azavaina satria ajoina zany rahatariparo gazety de na izy ny raha mahikendrika zao manara-tena be izy no talona rehefa frita de zay no asanany lazaina etsika de raha latariparo gazety rehefa frita amin'ny le fandarany iny hoe izy de vola zarazarainao tena be matofony fa azavao tsy mazava le balany le baky tena de zany ny fomba lazana ataoko fa fidaiko sana izy hoe ina le lazana atao panafricanisme zany olona fa naika Afrika folo afrikana rehetra ho izy manaiky raha tena de tokony azavainy zany hoe zay zava-misy hoe folo afrikana reny amin'ny ande ino tokony azavainy tsy fa mazava ohatrany mba isin'le
sy le torabasipatranamama le izy ranomaka fiterenina marina fa tsy fana politika izy fa danony le fanandratatena be fa tokony anakinareroa ao fa iapa-mianeraha-pirenena ko iapa-misaty contestation vamoa zasy tena telo filotony aminy satria miato de zao raha nisy tamin'ny 80 ao zao eny andalina zazavelona ametrahana zazavelo amin'ny toerana ny tany de ohatra zay ko fa lafativavaty de ametrahana andreo matisy eo amin'ny toerana ny tany fa zaza misy de manana misy mety manana an'le ataontsika hoe mba fiarovana ny ohatran'ireny hoe misy ana dia arovana ny loharanom-baovao rehefa mitorana dia arovana ny tsiambaratelona zany ka mety mba zany kely izy amin'ny lafany anankiray sao dia misy maintsy hita ihany na tsy avoaka neto raha tsy maintsy isy gazety anyvelany any raisiny ianao mianabary salama tompo resaka politika fa monsieur Constant ho amin'ny taniko inona le loko de bandoan'le MFM tamin'ny fotoanandro satria mainty be foana ny sary hitako tamin'izany fotoanandro zany de milokon'io fotsiny mbo ileko paty satria mijery an'le fanehonkevitry le bando roa zama efa mitady ny anankiray mitady ho PDS ny filiara ny anankiray mitady ho PDS ny betity fa misy inona reo de mahatongako manontany ny bando tsy bando ny MFM tsy anaty fanamian'ny MFM mihitsy ny bando fa misy tovolahy ny tovavy mafana fo indrindra ireo le tafapoitra nahita masoandro nandeha ny tolom-bahoaka tamin'ny 2020 zoama lasa zatovo orinasa mitolona de mbola ao anatin'ny fanaony hatramin'izay ny felo iny na hatrany amin'ny rugby na hatraiza ny nanao felomena izy de nanoy nanao felo ohatrazay keo moa ny jomakapama de ohatrohatran'izay sisisa tsy tompony iny zany ny ka tsisy ifandraisany amin'le bando rozy ankehitriny akory dawa antso manaraka indray ary eny miarabe verina kely monsieur Constance ny namanao amin'ny toka eny ary io indrindra le tena ohatrany navarina amin'ireny zavatra ireny satria ngamba raha ohatra ka nakafijeritsika ohatrany fikambanany zatovy mahery fetsika ireo jereo amin'ireny le nametrahana nandreo matoberika le tery amin'le ministère nametrahana azy tonga de nandrava vavahady nandravan'le fefbe sy ninanina tonga de portsenany tena gaky ianao de tsisy filazana an'ireny avy amin'le fanjakana hoe fa maninona manao ohatran'ireny satria mamparikoditra mijery an'ireny de gaky ianao indray amin'izao fotoana izao fa zany le hoe tatandrasa zany ndray hoe zany lehibe an'izany tena gaky ianao hoe fanjakana manahoana mametraka rafitra ohatran'ireny miverina ve zoam miverina ve ny TTS tsy miverina tsy fantatao tsony fa misy force ohatrany tsy fantatao tsony ao ambadika ao ananao manana autorisation fe ren'olondreny manana récépissé fe ren'olondreny afahany manao action ohatran'ireny fa eo indrindra mako le lazaiko ngamba tadidinao tsara tonton Constant le hoe tamin'ny andron'ny mafana rehefa ny mafana no miteny fa désobéissance civile ny ampiarina manao miteny tsy misy dérapage fa hoe tonga de bloqué daholo ny machine administrative tsy mianana rehetrarehetra tonga de manaraka ny rehetrarehetra zay le lazaiko hoe raha vao miraka zany monsieur Constant zany tena mafantatra fa andrareziny politique zany ary tena manana fijery tena ohatrany hoe watch faire mihitsy zany raha point de vue politique andresany de mahita an'ireny zao de voaresanao niditra mako vao naheno an'ireny iaby hoe bando rosy izanao tsy MFM reny fa zareo fa tsy manao an'ireny de hoe fijerinao an'ireny hoe tsy famerenana zavatra tena ao anatin'le tena force tsy fatapatatra sotra indrindra monsieur Constant ny azo ny manahirana mihitsy le filazanao hoe andrareziny ninona sy ninona fa tsika eto de vao miatrika zava-baovao mihitsy zao de tena samy garaboly tsika zao zay ny aneto tsika politika tsika aza mametraka olona hoe andrareziny zany fa samy miatrika zava-baovao ary manjary entin'ny olona amin'ny fomba mahazatra foana tsika de eto ary tsika zao fomba fahandriamanjaka no hitondrany Joel sy tsay Kristian tsika eto de raha vatomanga ny vokany ao ary antso manaraka indray ary allo manao na tompoko
mirapanareo mitopy dia mirapa ny vahiny salama to ara sotra pesaka nandray miresaka izany tsika hoe tokony atao teny malagasy io fionan-doha io marina izany miresaka foana koa tsika hoe décentralisation effective no efa nitadiavina efa hatramin'izay fa mbola sy tanteraka hatramin'izao miresaka firongony ihany koa tsika dia ny teny ny solombavam-bahoaka ny Ambatondrazaka henoko hoe ao ministera ny fitantanam-bola ao any tena besaka firongony ary tsy mampandroso ny raharaham-panjakana dia izany aloha mieritreritra hoe tsy ny ministera ny fitantanam-bola fa mety ny ao amin'ny fitondrana amin'ny ankapobeny ministera rehetrarehetra matoa isika mbola mitaky sy mbola toy izao zany ny toerana misy ny firenena amin'izao 2026 izao dia za efa ela ny teneny ity fa ireo teknisianina mampandeha ny raharaham-panjakana any anatin'ireo ministera eny ao amin'ny fitondram-panjakana io hatramin'izay zany fa tsy amin'izao fanavaozan'izao ihany ireo ny tena misy sakana dia tsika izany anao an'ilay fitoenan-doha anao an'ilay hoe amin'ny teny malagasy no atao mba hoe isandrahaka hatrany amin'ny malagasy hatrany ambany ravinahitra any dia ahoana moa no tena tanteraka an'ilay izy raha ohatra ka mbola sakan'ireo teknisian'ireo ireo manam-pahaizana sy ireo manana fahefana amin'ny fitondran'ireo ny tena mampandeha ny raharaham-panjakana nefa nireo ny tena sakana amin'ilay izy ahoana ny ahafahana mikitika an'izany zavatra any ao anatin'ny fitoenan-doham-pirenena io sotra tompoko miraso indrindra ny ampisy tsy hoe valiny mahafapo ty fa mba tsy ho singanitsika le fijery fa ampidirotsika koa hoe tsy manana antoka ny amin'ny ahafahany mivelatra sy misondrotra amin'ny tena fahaizany ny teknisianina atsika fa tsindry zao olombo fidina olombo tendriny avy any amin'ny présidence zao dia midinidina ambaratongany dia manindry ny teknisianina amin'ny fomba isan-karazany zay koa tokony ho jerevantsika aloha izay no ampiavaka ny teknisianina madio foka tena hanao sy ny teknisianina